Zany makasika an'iny fa toa tsy misofon'ny olona tsony amin'izao fotoana izao no maretrangana lozam-pifamoivoizana na ny eto an-drenivohitra na ny amin'ny lalam-pirenena samihafa any dia mahazo vahana hatrany ny lozam-pifamoivoizana raha ny tranga farany tetsy Ambohitraraba no asiteny dia fiara lehibe iray no nivadika vokatry ny olana ara-teknika moa zany raha ny fanazavana nentin'ny mpamily no nahatonga izay loza izay. Semi-remorka iray no nivadika tetsy Ambohitraraba ny alina talata fa 7 volana jiona teo. Tokony ho tamin'ny folora sasany no niseho ny loza. Olana ara-teknika sy ny fahavesaran'ny entana no niteraka ny loza raha ny fanazavany. Malio zany la resort entana koa zany tova mavesika be préféré 30 tonnes. Rehefa mitongina izy tonga dia avo azy teo fotsiny. Taoko sasany aly rehefa nisy polisy nisy gendarme teo ala constant. Tsy nisy kosa ny enana fohy na ny naratra fa ilay fiara no nahitana fahasimbany. Tokony hitandrina hatrany ireo mpamily ary anara-maso ny fahatomombanan'ireo fiara izay entina hisoroana ny loza mety iseho.